Noho avy hatrany vaovao isika no tanterahana androany tetsy amin'ny tany malalaka boulevard de l'Europe ny andro maneran-tany ho an'ny fanomezan-dra nanomboka ny taona 2017 moa isika eto Madagasikara no nankalaza ity andro maneran-tany ho an'ny mpanomera ity ny akon'izay ra nandeha ho arahantsika eto anatin'ity fanatetsina iray ity. Fanomezana manavitra indra io no lohahevitra ny raisin'ny firenena mikambana misahana amin'ny fahasalamana tamin'ity taona ity ary nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanomezan-dra androany dia nisy ny hetsika fanomezan-dra izay nikarakarain'ny fitoerana nasionaly misahana amin'ny fanomezan-dra. Azo lazaina fa tratra ny tanjony satria ny eritreretina zany hoe eo manodidina 500 sy 20 posindra izay mangona amin'ity hetsika ity dia tratra mihitsy izay tanjony izay. Azo lazaina fa tena afotoanay izay satria tahoarina tamin'ny taona lasa sy ny taona rehetra mifampitany aloha dia teo manodidina 100 dia efa nisy mihoatra ny 100 zany ny azo tamin'ity. Pepetrarana efa tokony efa te hamerany olona iray zany misy efa pepetra hakina zany io aloha eo amin'ny resaka taona 20 taona mihoatra hatramin'ny 80 taona dia mety dia nefa lanja ihany koa 50 kilao miakatra matsak'izay zany tsy mety dia tsy tokony zany vokasigara be loatra tsy tokony sototoka amin'ny fotoana io na hoe misototoka be loatra ihany koa dia tsy tokony aritory tsy tokony taizatena fanafody dia tsy tokony misy aretina mitaiza ihany koa mora vehivavy ilay zany tsy mampinono tsy tonga fahadobolana ohatr'izay zany ny vakinana. Mariana fa mahery ny 20 isan'andro ny kitapon-dra ilaina eo anivon'ny hôpitaly mpanjakana eto Andrenivohitra. Ahafahana mamaly izany dia misy hatrany ny fanentanana maro samihafa izay ataon'ireo tompon'andraikitra mba hamaro ny mpanomera ny sitrapo.